fa ho fampiroboroboana eo amin'izay sehatry ny fizahantany izay hatrany dia nampitovy ny tandrondokangany ny birao nasionaly misahana ny fizahantany eto Madagasikara sy ny confédération ny fizahantany eto Madagasikara. Nanolotra ny vinanasany rotonta nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny Leo Tambo tetsy Ambodivonina ny tolakandro teo. Mandidina fito hetsy ny hetra azo avy amin'ny mpizahatany ny atsasany mitokana ho an'ny birao nasionaly misahana amin'ny fizahantany eto Madagasikara na ny ONDM raha toa ka tsy nzaraina ho an'ireo birao paritra kosa ny 5,3 hetsy ambiny ahafahana mampiroborobo nisy sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Tsy ampy anefa zany hoy Andriamatora Andriamandranto Joel PCA ny ONDM satria raha zoina ny anisy Nosy Maurice dia 5,20 tapitrisa ny teti-bolany raha toa ka 20,20 tapitrisa kosa ny anosy La Réunion entina hampiroboroboana fizahantany hatrany. Nanapa-kevitra ny hampifandray ny tandrondokangany araka izany ny ONTM sy ny Confédération de Tourisme de Madagascar na ny CTM ahafahana mamevahana hatrany ny fizahantany eto Madagasikara. Voalohany zany a dia resaka hoe compétitivité satria ny concurrence zany a aria hoe amin'ny niveau mondial zany mesatra dia confédération karazany tao tadiditra daholo zany ny métier ny tourisme eto Madagasikara ka ny compétitivité iny hoe tena priorité mihitsy aminay satria ny compétitivité iny misy ny resaka ny Maurice président tao La Réunion zareo zany efa lasa lafika nefa eto Madagasikara manana potentiel be da be mihitsy ntsika hoe amin'io fampandrosoana ny resaka tourisme eto Madagasikara. Tsy azo hitovirana ny CTM izay ivondronan'ireo mpahandra raha tsy miakina amin'ny solotena sehatr'asa misy valo mpikambana ao anatin'ny CTM izay fanohitra lehibe ho an'ny fizahantany eto Madagasikara. Nono nisy structure zay mbola tsy hoe représenté amin'ny ankapobeny secteur privé amin'ny tourisme amin'ny ankapobeny dia voatery ny ONTM nandray andraikitra zay tsy tao anatin'le mission principale le hoe fanaovana ny promotion. Zao moa zany noho ny initiative an'ireo opérateur touristique malagasy amin'ny alalan'ny groupement isan-karazany dia nangataka mba hitsanganany ty institution anankiray ty zay mba ivorin'ny secteur privé rehetrarehetra rehefa resaka tourisme no resahana dia atao anatin'izany zany amin'izao fotoana zao dia hitantsika fa créé zao androany ny confédération tourisme zay ny mission principale zany efa araka ny tenen'ny président teo dia hiaro ny tontolo iainany ny atao hoe fizahantany eto Madagasikara. Nambarany ONTM fa nahitana fiatsarana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara tamin'ity taona 17 jolay ity na dia nisy aza nitrangana pesta izay nanamarika ny 3 volana farany. Mbola misy anefa niezaka tsy maintsy atao ka izay no nahatonga ny ONTM sy ny CTM hiara-iasa mba ahafahana mahatratra ny tanjona napetraky ny politika amin'ny fizahantany dia nihatratrarina mpizahatany misa 10 hetsy sy fampidiram-bola hatramin'ny $4 miliara amerikana amin'ny taona 2022.